miantso ny fitondram-panjakana mba iomana dian'izao amin'ny fanaraha-maso ny faritra manodidina ny borao-pividianana ny Antokozivo. Tokony ho fisorohana ny zavatra mety hitranga no atao raha ny nambara ny Vonjsoa Rafaralahy Malala tamin'ity androany ity. Velo Gislain sy Tsirakotoarson. Ny zavatra tena tokony ho resahana zany anampiana ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany momba ny sécurité amin'ny firenena amin'ny ankapobeny ary amin'ny fifidianana koa indrindraindrindra. Efa 20 taona zay tsy nisy ny fahombiazana tamin'ny fametrahana ny fandriampahalemana teto amin'ny firenena. Ny antony lehibe indrindra noho izany angamba dia noho ny méthode nampiasaina. Misy méthode anankiroa raha efa volazana iziva ho ombeny dia misy ny méthode préventive zany hoe administrative, misy ny méthode militaire zany hoe avec miaraka amin'ny basy miaramila. 20 taona zay dia ireo basy sy miaramila reo nampiasaina nefa tsy dia nahomby. Amin'izao andro anaovantsika ny fifidianana izao dia tsorona iziva fa ny méthode préventive zany ny tsara indrindra zay atolotra ny fitondrana dia ny atao hoe méthode de reconnaissance. Manomboka izao dia tokony atao ny reconnaissance manerana ny bureau de vote, manodidina ny bureau de vote, halalana ny élément zay mpanakorota mana perturbateur manodidina ireny bureau de vote ireny, indrindra koa amin'ireny lalam-pirenena ireny. Tsy tokony amin'ny atoandro dia ireny mpanaka-ndalana ireny no tompon'ny lalana fa tokony atao reconnaissance ny lalana mampiahiahy rehetrarehetra any amin'ny fokotany manodidina an'ireny lalana ireny, satria ny méthode ampiasain'ireny mpanaka-ndalana ireny dia atao amin'ny terme militaire hoe embuscade. Ka ny embuscade raha vao mipetraka dia tsy maintsy tafiditra ao anao, indrindra moa raha ao anaty tômôbila gendarme dia tsy manana hery mihitsy. Ary ny contre embuscade dia ny reconnaissance ihany azona miady amin'ny embuscade raha atao hoe terme militaire zany no resahana. Dia tokony atao reconnaissance reny lalana ireny fa tsy avela ny amin'ny atoandro dia mametraka ny élément fotsiny zao le mpanaka-ndalana tafapetraka ny embuscade tsy hitanao tsony zay anaovana zany, fa tokony atao ny reconnaissance. Sady manao reconnaissance manodidina bureau de vote ianao, manao reconnaissance an'ireny lalana ireny, manao reconnaissance ny olona indrindraindrindra zay mivezivezy amin'ny lalam-pirenena ireny. Zany dia anaovanay antso